dia araka ny fomba filaza hoe hoanina androany efa trosaina raha pitso tsy maintsy mitsemboka vo mihinana. Raha tsy mitady koa avy mo hina ny lahy sady tsy mihina ny lahy tsy mitafy raha vao tsy mitady ahoana moa le fanontaniana lahy teo? Dia hoaiza zany dada? Andeha hoaiza mo anaka fa dia andeha hitady zay maso eny rehetra eny fa zao ry andry rehefa taitry iny dia lazao izy hoe efa lasa ho ny dada hoe fa mbola tsy aizy iverenany. Dia zao koa ry andry mba diavy tsara ny ren'ny se tanse zany hoe rehefa tsy mahita hoarotsaka nareo mianaka dia mangala azy azo alainao tsena kely fa izy koa manko mba hampivarotra mbo mahafinaritra ihany mba mitsimbona ny sahirany fa rehefa miverina dia honerako ny volany. Andrery dada, lozanao ve zany zay sineny? Dia ahoana koa zany ny fianarako ry dada? Zao lesy ry andry maninona mora mba zanona kely loha lahy saram-pianarany lahy koa anety mbola tena tsy hita zay atao aminy. Zany ry dada te hianatra eny fantatry dada tsara zany fa miankina amin'izay vola hitako eo androany ihany zany no ianarany lahy na tsy ianarany lahy fa mba indri tsara fotsiny lahy zay ihany dia ampio tsara neny fa aiza dia varindalao loatra iza matahotra dada fa ampiko izy dia zao koa aza dino ny mivavaka sy mianatra sekoly lahady mamaky baiboly tandremo so adinolona zay eny ry dada zay raha aloha fa lasako dia mahery zany zanako zany dia aza dino ny manafatrafatra ny eny rehefa mifoy zao eny ry dada dia mba hitondray ny dada zavatra rehefa mivery ny dada eno fa hitondrako lafa za matavatra neny zay tena enjana angerina eny fa tamin'izany lalao baolina tao ambadiky ny trano dia hitany livy dia niteny tamiko izy hoe ahoana indray ry ka mianatra fa maninona ho ary nendra mba alohany saram-pianarako dia afaka mianatra ohatry ny ankizy rehetrarehetra. Ka ny volany anaka tsy misy hitanao ihany ty fiainantsika ato tokantrano tiako ny sakafontsika androany aza mbola tsy fantatra hoe atao akory. Orineny fa nga zany dada dia tsy mba nametraka vola mihitsy. Roviana ihany ary ianao ry andry kely vao mamalala an'izany hoe tsy misy zany tsy nametraka izy ka tsy manana onko ataoko ahoana arany fa aza matahotra ianao fa omen'Andriamanitra antsika mianaka foana izay sahaza ho antsika ka ny mpampianatra anay koa ngerineny ny teny hoe rehefa tsy mahalo saram-pianarana hony dia tsy mahazo mianatra sady tsy manao fanadinana hony. Zany Andriamanitra miangavy anao mba hanampy anay amin'izao tsy fanananay izao. Ampio Tompo mba hita volia karakarako ny fianaran'ny andry kely atreo izao fiainanay izao Tompo kanefa ne aoka ny sitraponao ihany tanteraka fa tsy ny anay. Amen. Hoay ay moa tsy misy ninina akory ny vary tsy misy ny kitay tsy misy ny laoka moa dia tsy tenenina tsony aleo aloha angamba ho any amin'ny vola mba haka entana ka azafady neny dada koa nge nametraka afatra hoe makanisa hony ao an-tsena kely dia rehefa miverina izy dia alohany zany aleo ary aloha ho any vetivetika izay mantsy ny monina farany anaty eoko eny voaraika izay afatra zay fa aloha ho any vetivetika neny dia andeha ho aiza zany neny misy alehako vetivetika irery andro fa inona ary ty be fanontaniany ty zay ka eny ary mamany andry elaela ianao zany tsy hita ka inona vaovaonao ka manahoana aloha ianao ato ry vola zao mivarotra izao
afaka ho aiza moa fa mivarotra eo dia mitazatazana amin'ny mpandalo e. Eny e, izany aloha andro vola fa zao re tena tsy misy raisina mihitsy moa zahay ao e. Ka zay re ny antony tonga avoaka aty aminao e, mba mila vonjy kely rery vola zay misy na vola na entana. Aizako na ny sakafona izao re tena tsy misy mihitsy. Ny vola ndoavana ny ekolazy ny andro moa dia tsy misy, dia voaterina janona tamin'ny fianarana izy. Nga tsy mampalahelo na dia mahita azy any ka maty mosary eny am-pianarana any izy. Miangavy izay mba misy rea. Ny vady koa mantsy tsy eto fa lasa mitady izay mba mahasoana ihany. Ka izay no masahirana be anay ohatr' izao rea. Aza matahotra ianao fa raha voatonga indray mavadiko dia omeko avy hatrany ny volanao. Raha mahita alohan'izay moa izay dia omeko ny ianao rea. Iny azoko tsara ilay zavatra teneninao ary za koa ary tena mba malahelo fa tena miala tsiny any amin'ity indray nitoraka ity ry mamany andro fa izay koa anie mbola manenjika vidin'entana e. Raha tsy izany dia nomeko ianao. Na dia izao fidododonao izao ary tena mampalahelo ana mihitsy. Izany eny e, tsy maninona fa nareo aza moa izany mbola hanenjika vidin'entana. Aleo ary aloha andeha, mbola hitady izay mba mahasoa kely any mantsy e. Izay fa dia mahazotoy ianao ary vola. Sotra betsaka e. Tena ialatsiny ray mandeha rery mamany andry tena tsy sitrapoko le izy fa tsisy azoko atao aloha ny amin'ity indray mandeha ity e. Zay fa dia mampahery anao koa e. Ya, tsisy ity rehefa dia misaotra indrindra. Neny a. Ahoana ry Andry? Dia tena miangatra mihitsy ho eo Andriamanitra io e. Finona koa zao mahatonga anao teny an'izany ry Andry? Aiza very neny ka fiainan'ny olona sasany raha jerena milamilama, metimety, ananany daholo, ny sakafo, na ny fitafiana, ny vola. Nefa ny atsika dia tena mifanohatra amin'izany mihitsy. Mbola kely ianao ry Andry dia tsy mahafantatra ny fomba fitonan'Andriamanitra ny fiainantsika. Fa izao e. Ahoana ry neny? Mandehana aloha ianao manao devoir amin'izay. Dia mba matory aloha fa sao dia tara eo indray raha pitsoka. Neneny koa izany. Efa hoe tsy mahazo mianatra raha tsy mahaloa ekolazy. Mandehana aloha fotoana devoir anao fa voalohany neny foana raha izay resaka ekolazy. Mandehana ho Eny are. Vonina ry Andry ny kelainao anao ary indrindra hitsindry no avinao satria dia noho ianao ihany no andaozan'indray marainao ny tokantranontsika. Tia ampiadana anao izy. Aza matahotra ianao anaka fa tsy maintsy tafita ianao na dia hialatra amin'ny haiko aza mba hanasoavana anao. Raha mbola eo koa izany Andriamanitra izany. Izy irery ihany no atenaiko andamina ny zavatra rehetra. Aleo aloha any amin'ny ramamabe indray hijery ny vola sao dia mba manana izy ka. Ndry fa ninona ty amin'ity sasasalan'andro be ity koa ndry ry lala? Tsy izany re raha mama fa mba mila vonjy aty aminao ahy. Fa vonjy amin'inona? Nga tsy salama zato izy. Ahoana re? Izany hoe hianatra hiandry kely kanefa tsy mahaloa ekolazy dia tsy voaray sady tsy afaka manao fanadinana e. Sady na ny sakafonay zany tsy misy akory. Ny vola tsy misy raha teo. Ka saika mba ila vonjy re mba indrana eo amin'ny raha hetsy raha mba manana ianao raha mamabe rehefa tonga re ndre mavadiko dia honerako ihany ianao izy mantsy tsy eo fotsiny tena masahirana be anay ohatr' izao fa raha za aloha dia mba afaka miafy ihany fa hiandry kely reo no tena mampalahelo e. Ay ve izay ny antony Andry efa dia tena misalasala ery zato iziko fa saingy izao ry lala tsy maintsy loandry aloha ny volako ny amantsy ireny mba ataoko tahiry kely eo mba hitsinjovako ny vody andro merika indraindray e. Raha ny an'izay indray dia aza manahy ianao raha mama fa vao tonga mihitsy ny vadiko dia ateriko ny volanao. Eny ary tia romeko anao dia tandremo sao tsy averina ny efa manafatrafatra tsara azy zay. Aza matahotra ne ianao raha mama tsy maintsy voalohako ny volanao. Zay aloha fa aleo andeha fa tena misaotra indrindra re dia mirary fahasoavan'Andriamanitra ho aminao re raha mamany Eny ary misaotra betsaka dia velomany amin'ny andro kely ihany. Ty mba misy kely 500 mba hividianana biscuit ho azy ary. Misaotra betsaka re raha mama.
Neny nahita vola ihany ve neny? Endrery andry ary aza matahotra ianao fa tsy maintsy manao fanadinana ho ahy ianao. Hoe tsy maintsy mianatra ihany azaniko fa zao aloha neny taiza aloha neny nahita vola e. Tany amin'ny Ramamabe re a. Ay zao ry neny aza matahotra ianao fa rehefa lehibe dia hiasa dia ampiko neny zany a. Eny fa amin'izao aloha dia fianaranao ihany ny mahasoanao fa rehefa mahay tsara ianao dia omen'Andriamanitra anao ny asa sahaza ho anao. Ary mandeha any amin'izay aloha anao mianatra fa nareo ne manao fanadinana e. Tonga ny ampianaranao any rehefa avy eo mandony ekolasonao dia indre tsara zany zanako izany a. Eny to. Ka nanahoana re dia anao tandro ndrema? Dia aloha lala dia nafinaritra. Saingy le asako no somary ohatra mafimafy kely. Zany? Nefa le vola mba azoko dia tsy dia be manahoana fa dia sotranana koa e. Izay kely azo dia andrandrana ny lanitra isorana an'Andriamanitra. Fa mba nanahoana kosa aloha ny fiainanareo mianaka tato e. Angatsy nampalahelo e. Zany io. Tena sahirana tanteraka noho ny tsy fisian'ny volana izay tato e. Zany a. Ary ny tena loza dia saika tsy nampianarina mihitsy ny andry. Kanjo moa isorana an'Andriamanitra fa mba nisy ihany ny Ramamabe. Mba afaka namonjy anay tao anatin'ny fahasahiranana. Ary ny tena loza koa dia saika tsy afaka nanao fanadinana ny andry kely. Atao ahoana fa dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tsika ry lala. Ka ny vola mba hitako anefa zao ty ohatra ny tsy ampy ho antsika ray volana koroko. Zany? Efa mbola nanana ny Ramamabe rehetra ne tsika e. Zany a. Izany hoe nosamboriko tao aminazy manko izay vola izay. Ay, le nentina nantoavana ny saram-pianaran'ny andry zany. Izay indrindra. Tsy maninona re zany lala fa dia omena ny azy dia izay mba ambiny eo zany no ataontsika telo mianaka sakafo. Ka zao no izy omeko anao hatrany mahereza aza mba kivy zany raha mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra tsy manary antsika amin'ny sarotra zany izy. Fa mila matoky dia mila manam-pinoana tsara dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Zany mihitsy. Dia vitantsika iny zany ambom-bola kely izany. Ka raha etsy anie volany aty amintsika e. Efa miteny aminao fa aza matahotra mino fotsiny ihany. Andriamanitra ny ka tsy mizatavan'olona. Raha manampy ny hafa izy dia afaka ny hanampy antsika ihany koa. Ny anjarantsika dia manolotra mandraka riva ny foamam-panahintsika ho azy. Ny sisa kosa dia adidiny avokoa. Marina tokoa re zany rangaha. Fa zao e. Mba nahoana ho no avy ny andry raha izao fanatrantsika izao foana ny iainany. Aza manahy ianao ry lala. Ataovy ao an-tsainao foana no hoe tsy maintsy tafiditsika. Ary tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra ne ka manao hoe tsy nofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra loko ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe natsomana aza ny nofintsika fa ny fanahintsika kosa dia mila tanjahana mandrakariva. Araka le tenin'Andriamanitra ihany koa hoe fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa. Zay aloha fa mandeha aloha anao lala atery zao dia zao ny volan'ny Ramama. So dia mino indray izy. Eny ary dia mba tazatazany tsara aloha iandry. Ilay loaka ao koa efa nataingo dia mba jerijery eo re. Zay fa lasaka. Andao ary. Ay moa sabotsy androany. Dia mba mangandry ny antolala aloha fa efa tena masosotra loatra fa ela zay tsy nakany. Sady efa roa volana izay tsy tany amin'ny zareo. Andriamanitra, raha ivoaka ny trano dia mangataka ny fanahy masina mba elo lalana.
mbola apetrako am-pelantananao ihany koa tompony diako sy izay rehetra mbola ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay re raha mama, mba haka-entana indray izay dia amin'ny fanavolana viana indray reny ianao a. Ay ve, tsy maninona re zany a, fa ataovy tsara fandoha fotsiny ihany fa hitanao ihany fa ny tsena koa manko indraindray tsy dia misy dia manjary sahirana e. Aza matahotra re ianao fa toy ireny fandoavako azy ireny ihany a. Eny ary. Marso! Volana! Dadatoa, manahoana dadatoa? Marso aloha anao anaka. Ka manahoana ianao? Inona vaovao nandritra izay fotoana tsy hifankahitan'izay? Maro be aloha vaovao fa tsy ary voatanisa daholo e. Zany a? Ie, fa hono a? Aiza ny toa? Mbola nisy nalehany kely vetivety re anaka fa efa avy-tsy ela angamby izy zay ko hitanao zay mihitsy izay tsy tapitra akory ny teninao dia iny izy mianaka. Ay ve misy vahiny ato e? Ie, manahoana aloha ny toa e? Manahoana re ry volana? Ela indray zay vao tonga taty aminay a. Ka ino hono vaovao nentinao avy tany? Sao e, ny tena alehako aty ry ny toa dia zao a. Zany hoe anao fitsangatsanganana moa ny sapana Dorcas eo am-piangonana dia saika mba haka ny andro re za mba hiaraka amiko any. Zany hoe tanjona zandriko zany ny saika andeha hiaraka amiko, kanjo moa izy narary tapiko iny dia iandro zao mba saika indramiko mba hiaraka amiko raha mety ny toa. Ahoana moa zay anaka no tsy ety a? Sady mba aleo koa izy aloha akarivotra kely fa ato trano ato foanako amin'izay izy mba mahita tanany fa hono anaka. Aiza moa zany ny saika hoe alehanareo? Any Amatasoa re a? Ay. Ie, dia miala amin'ny folo maraina izay. Zany hoe sady fitsangatsanganana zany no fitoriana amin'ny filazantsara e, mba hoentina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra. Aza manary ianareo fa nikojakoja hoentiny manana amin'izany dia izany miantoka. Tsara kosa ny ankizy zany ry volana. Ary aleo aloha no mananentana hoentiny ny andro ary alohako. Dia ny baiboly tsy mifirana koa aza dino ry ny toa. Zay aloha ry dadatosiny ny toa fa ilozako vetivety aloha nareo a. Mbola andeha hiantsena manko za io hividy izay zavatra ilainay menadahany. Alaiko vao maraina eo ihany andry a. Zay fa mandram-peona daholo e. Andao ary anaka. Andao ary anaka. Hono a Ramatoa. Ahoana izay ry ndrema? Lasa ho ny eritreritro hoe maninona raha mba mitady zavatra hanampiana amin'ny fidiram-bolontsika. Zany hoe tsy fantako hoe manao varobarotra kely e, mividy lapoaly dia mividy inona izy fatana saribao bebe dia mividy menaka zany dia mividy lafarinina dia mividy akondro dia azonao ngamba ny tiako tenenina hoe mba manentinenty mofo akondro eo dia mivarobarotra kely anao mba sitrany ay re mba na dia goteny andra raha mba azo ny atao ahoana. Zany angena nga vita ihany fa ny vola hoenty manana ny amin'izany aiza? Misy 5,000 zay zao aty amiko, ny eritreretiko hoe zay no ampiasaina ka tsy haiko hoe mety mahavita ve se sa zay matoky amin'ny kelany ho mpanapaka amin'ny be. Marina tokoa zany teninao zany fa tsy maninona e, aleo koa atao amin'izay sitranay mba misy fidianana sakafo ho an'ny andry.
ka zao tsy angatakandro fa aloha tonga de omeko anao le 5,000 de mahaiza tsara ianao mahaka tombony so de lasa fantiantoka eo daholo indray de zay indray vao rara hainao tsara hoe iny akondro iny zany tetehana firy iny mba azahoana tombony manao etude tsara ho zany ny mpianatra zay manao etude tsara vao manao zavatra aza matahotra re ianao rindrema fa efa varotra nge za fony teo amin'ny dada sy neny raha indray aloha de kilalaoko mihitsy ny eo ay kosako ay tokoa moa nareo fa karazan'olona mpivarotra ko ka tsy maintsy manao an'izay re tsika satria no avy ny ankizy aniny tsy maintsy jerevana amin'izao vanim-potoana tena sarotra ary tena manahirana zao ny antsika efa vita ihany ty fa reto zanakitsika reto reo ny atahorana amin'izao fiainana mitotongona zao noho izany tsy maintsy mitady hevitritsika ahatafitana an'ireo zanakitsika ireo mba tiako hitafy sy hinana tahaka ny zana-bahoaka ihany koa anko ny zanatsika rery lala sady iny mba tokana iny nge mba asombony antsika ary asa liva lavitra reny sainao rainy eny ka lasa ihany reny saiko ry lala hoe mba roviana ihany re mbo hiala amintsika ty fahasahirana-ndava sy tsy fisiny tia Andriamanitra ane ka mikendry mandrakarivo izay asoany zanany hitany sy fatany avokoa izay fahoriantsika izao ary tsy mijery fotsiny izy fa tena mamaly vavaka atsika raha mangataka aminy tsika ary mba manahoana iandry any ampakan-drivotra any so de mamalahelo atsika ary izy ihany haiko tsy tamana izy zaza iny satria tsy misy ankizy lolovany akory any leo ry izy aka-rivotra tsara sady mba miova fiainana atao ahoana tsy maintsy misy ankizy lalovany foana ko ankizy be taberaky ny tanàny ty fa zao ary lala zaho tena hoe mahatsiaro sambatra ary miadana mihitsy manana an'Andriamanitra ary marina amiko ny teny hoe fiadanako ny meko anareo fiadanako no avelako anareo ozy ny tompo ary de misitraka izany marina aloha fa hoe eo ny tsy fisina eo ny fahasahiranana kanefa zany vao maika mampamafiorina ny fifandraisako amin'ny tompo ka izany indrindra no mba ampaherezako anao aza mba kivikivy zany ny zanak'Andriamanitra tsy natao kivy zany tsy natao iverindalan zany ninninona miseho ninninona mitranga tsy taratry ny anio akory ny ampitso mahatoa avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra iray de manana hevitra amin'ny manapitrisana izy ho an'iny zanak'Andriamanitra iny de hevitra hitondra fiadanana zany fa tsy loza ary hevitra mahasonjana ny raha teo ihany koa izay ngerindrema mahatsara mpivady sampina amin'izay mahay mifanaraka tsara mifanoro koa eo amin'ny fiainana sady afaka miray saina ihany koa sady izay indrindra nge ny tena sitrapon'Andriamanitra sady zany ozy izy ianao ka zany de zany tokoa ry lala eo anolohako zany marary Andriamanitra fa soa ihany aloha zany tondra fanafody ato anaty poketrako ato ilay izy fandrasa aloha jereko ianao konko nge vizany sady tsy misatroka ny andro nefa tena maina be aloha any ty fanafody ty ary de matorikely ianao sady makaina ka tena tsy tantoko mihitsy anery volana maninona aloha raha mandeha dokotera tsika ka aizana hita dokotera ty ampitsangatsanganana tany lavitra ty ry andry fa tena tsy zahako mihitsy nge ity lohako marary ty sa atsoko zany aloha volany de hijery anao aty fa nga vola dokotera mpianatra dokotera izy fa manampy amama amin'ny varotra fotsiny izy ary andrasa aloha fa iantso anazy vetivety ary eny ary aza elany ary tsy ela ka
Fa io re izy ry vola, tena marary mafy azy hono ny lohany. Ay, andraso aloha jereko izy. Tsisy atahorana io ka tsy maninona izy fa reradreraka fotsiny ny fahitako azy. Ary somary mafampana kely koa izy zany ka. Ie. Ka izao ary. Ie. Tia misy fanafody omeko azy. Za mantsy mivatsy fanafody foana matetika fa indraindray misy atairina tampoka eny an-dalana eny. Tia dia ampiasao mandritry ny 3 andro. Raha toa moa izy ka mbola tsisy fiovana ao anatin'izay 3 andro izay dia atsoy dia ho hitantsika eo indray. Eny rehetra vola fa mankasitraka anao dia ohatriny aloha mividin-drety fanafodinao reto e. Ankia, tsy vidiny reny fa omeko fotsiny fa tsy maninona. Tre, tena misaotra indrindra re tena mankasitraka kery vola. Tsy misy fisaorana koa izany fa mirary fahasalamana ho azy dia manonona fanasitranana koa amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka e. Oranga? Zay reny Hay moa any tokoa makabiltain ny androko. Efa mifiry tokoa moa izao aloha e. Marenao ty ohatran'ny efa manomana dinidinidimoro zany io famataranandroko maninona raha jerena amin'ny fito sasany. Fa amin'ny firy zany bulletin andro zany no alaina. Amin'ny 7 ora re. Ka mandeha naingana raha sao dia tary ianao. Dia aiza dinona manao akanjo mafana fa mangatsika anie zany andro zany sady misy rivotra amin'ny fafy, misy herika amin'ny fafy be zay fa dia hotain'ny tompo ianao ry lalahy. Misaotra rerindrema. Lasa vetivety ary aloha e. Andao zatsisy mba firy ary zay andro keliko. Aiko ny ena ny salanisany tamin'izy le tsy nianatra matetiketiky reny nefa tsy maninona fa 8 eo ihany tsy maintsy tafity ry andro kely ninninona fahasahiranana ary na inninona mitranga tsy maintsy voakarakarako ilahy ihany mantsy mba aninaterako dia apetrako aminao Tompoandriamanitra ny faniriako sy ny fikasako rehetra mba ho tafita amin'ny fiainana iny zanakailahy atokana iny ary indrindra mba anapahendrena ho anisan'ireo olom-bovonjy tsy empotra mandrakariva amin'ny finoana fa androso hatrany. Ny anaranao Tompo no angatahako sy anaovako an'izany faniriana sy fikasana izany. Amen. Efa atonao Ramatoa ka nanahoana ny diena lehanao tany. Tena faly be aranga. Zany za koa zany tena faly rehefa faly ianao. Afaka somatsara ne iandry. Zany io. Anga ozy izy ianao anisan'ny mpianatra mendrika indrindra tao am-pianarana izy. Zany ahoana izy ianao fihetseham-poko ato. Ny ianao aloha dia tsy haiko fa ny tena zay ny ao anatiny ao faly ary lala. Tena faly amandrean'izany vovo mahafinaritra zany. Fa dia misaotra an'Andriamanitra izy no mahatanteraka na ny fikasana na ny fanaovana ary miasa izy ka tsy misy mahasakana. Izy no nanome saina ny andry, izy no nanome fahendrena ny andry voninahitra teo azy Andriamanitra rery ihany. Fa ono nahazo mari-pakasitrahana zany izy. Ie, tena nahazo tokoa raha riva amin'ny 4 ano no alaina e. Zany andraso aloha fa rehefa kelikely makeny atsena dia makazy ihany. Fa zao ranga endra Ramatoa manahoana ny sakafontsika fa somary mbola bebe ihany koa ny lalana lehako anio e. Aza matahotra ianao fa efa nikarakaraiko ka. Ny andro koa ty tena mangatsika be mamanalaka. Eno tena efa mamaraparana azy koa nga mandririnina dia zay mahatonga azy io sady manerika matevina. Andao ary za tsisy
Oranga aviry mba miara-mibata an'ity tsika e. Ohatra fa iny ny tira matoa. Iny moa fa le mari-pakasitrana re ty e. Zany fa avelao aloha fa rehefa velontsika sy ianao miaraka mijery an'io e. Na za koa aza angamba mbola malala zay ao anatin'io e. Ary moramora ihany ianao fa ohatran'ny zavatra mora simba nity izy. Ao, bato moramora. Avetsy ianao. Ary mavesatra be izy zany Zany avesatra izay zavatra re. Fa dia inona loatra re ny ao anatin'ity e. Ka ao aloha jerena dia ho hita eo ihany. Aingany ianao sakafo moramora fa ohatran'ny zavatra Oay e. Ary zavatra tsara tarehy izy zany. Eno Ary iny tiany fony ty rainy e. Ka eo mihitsy ko le foniny aloha tena tsara dia tsara. Minava zavatra sarobidy be daholo. Andraso hoe sokafana aloha. Oay toa misy vola. Sady tena vola vahiny Ary tia tsy hitanao. Tena zavatra foniny tsara tarehy. Eo fa ianao ohatra ianao koa tsy makasolomaso dia tsy fantatra hoe atra sokafana tena baiboly ty raha matoa. Baiboly miravaka lokom-bolamena mahafinaritra be. Tena tsara. Ohatra ary ohatra misy taratasy eo amin'ny baiboly izany ety vakio efa za ohatran'ny tsy dia tena mahita tsara intsony tsy solomasoko tiako. Vakio moramora hoe raha matoa Ary amakiko anazy. Andraso tokoa hoe vakiana. Miarabanao nahazo mari-pahaizana ambony indrindra tato an-dakilasy. Mahereza ary mitombo fahaizana hatrany. Manao soni ny mpanabe. Marina raha tsy misy azy ny hafalian'ny andry amin'ireto fanomezany reto. Tena mino fa fanomezana avy amin'Andriamanitra reto. Tena izay aloha dia azo antoko hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra reo. Marso tompoko. Ohatra ay ve volany tonga soa. Manao datoa? Salama tsara ka. Nanahoana ny fiarahanareo sy andry tany ary aizy iandry. Inge malasa saina amiko aizy iandry. Izy fa tamy ihany izy ry dadatoa. Fa nafinaritra be tany ka. Fa mba hampio kely aloha zary dadatoa hibata ny letana ao an-tokotany ao fa avy eo tsika miresaka e. Ndao ary nanahoana ny sanako rery volana fa ianao toetra mampitaitainahako Tsy maninona re izy dadatoa. Ziniko lala izy ry andry dia ohatra mampitaitaina mihitsy. Aiza mba manao sankisanky ratsy ohatr' izany. Efa atitra ny tenanay anie. Manahoana dada? Manahoana zanako dada. Na Marso ary aloha dia makamaka aloha aina fa reraka zao nareo io sasa ry volana dia mipetrapetra aloha. Eny rery dadatoa fa misotra betsaka. Iandro marina. Manahoana ny zanakiny Hay ve volana koa ato e. Manahoana kindry volana? Manahoana eny toa? Salama rery volana. Fa zao ry andry Ahoana ry neny? Misy vaovao tsara olazaiko anao ty e. Vaovao ohatriny ahoana izany ry neny? Ka izao rery andry afaka fanadinana ianao. Taiza ry neny no nalalan'ny neny an'izany? Ianao koa maika e. Fa izao anisan'ny mpianatra mendrika indrindra tao an-dakilasy ianao Zany ve ry neny? Ka ho fakasitrana anao dia reto misy zavatra men'ny mpanabe. Inavy izany ry neny? Ka faly ve aloha ianao e. Faly ry neny tena faly hoe jereko ry neny. Oay, tokiraro, kilalao sady misy vola be dia be. Oay, izany ilay tao Betsahany ry neny. Ary to misy baiboly koa izy izany. Sady mamirapiratra ery izy izany. Ny baiboly koa nge ry neny efa simba be. Faly be ary neny. Za koa anaka re mba tena faly ohatranao satria tsy very maina ny fikelezana natao e. Ka le fiazahana koa ry neny tena. Dada, eny anaka.
tsy mba hanao an'le kapakiranyly reny tsony dia arina am'izay le scoubidou asiana painko ary tady mba hanao an'le kiraro tsara tarehy reny am'izay mba haingohaingo am'izay ry dada maromaro mety izy reo misy karazany sady za koa aloha tsy ilalao an'le tôbila kapoka reny tsony satria ava nahazo kilalao tsara tarehy za koa aloha dia tsy ilalao an'le baolina sasesy plastika reny tsony zay efa misy tsara tarehy mihitsy io sady reny very ary dada ny sese fa na sase fatorana be am'ireny tady reny sady nahazo baolina anao to misy godasy koa ao neny aleo alohako amin'ny volana io daholo le trosaneny rehetra dia mba hanao sakafo tsaratsara am'izay tsika vita teo sa ahoanao izy neny veripavera aloha efa ela ihany izay tsy nanantsika izay mantsoko vary sosoa foana amin'ny sira sa hoana ry dada sy neny zany mihitsy ny ray anaka vita teo ny trondro maina amin'ny lomano izy aloha ry dada sy neny mba hisakafo tsara amin'izay tsikako eny ray anaka fa dia zany rehetra zany ihany dia isorantsika an'Andriamanitra ary dia isorana manokana koa izy Andriamanitra fa nomeny anao zay andry dia tena zaza endry tena tsapaka fa fanomezana hafa kely mihitsy no natolo-tan'Andriamanitra ho dia enao zany ry andry ry dada sy neny ho an' Jesosy raha tahaka anao avokoa ny ankizy rehetra ry andry dia ho faly tanteraka Andriamanitra ary isy fanantenana ho an'ny ho avy ny firenena fa saingy ankehitriny dia ny zaza sy ny ankizy mampijaly sy mangarina amin'ny paosin'ireo ray aman-dreny ahitana masoandro mampalahelo aoka ianao mba hitombo fahendrena mandrakariva ary hiezaka hatrany izay ray aman-dreninao hikarakaranao hatrany re ry andry saotra ry dada sy neny ianareo ny ray aman-dreny ary tsarovy fa manana didy amin'ny fanabeazana nareo tsy ara-batana ihany tsy ara-tsaina ihany fa indrindra amin'ny ara-panahy satria io ny tena maha olona azao ry dada sy neny ho eto ambavaka hatrany isomby ny aina fa adidy apetraka Andriamanitra aminareo izany dada sy neny marina fa nahazo an'reto fanomezanreto aho tena fanomezana sarobidy sy hafakely amiko reto dia nareo ray aman-dreny izay natoy izao ahy dia misaotra n'Andriamanitra satria manana ray aman-dreny manana fikirizana amin'ny fikarakarana ny zanaka tsy mba nijery ny tenanareo nareo fa izay tafita ny kirizanareo mafy na dia mafy ary ny fiainana dia tsy nikely soroka ianareo ho tahian'Andriamanitra ane ianareo ry dada sy neny fa ianareo ny tena fanomezana hafakely na raha antsika teo ilay fanomezana hafakely no laloviny Livarakoto Miantsa Fiheverantsoa Volatina Nololalao Antoinette Angeline Fanjanirina Antra Rabeson mpandindra sy mpanatotosa Livarakoto teo amin'ny lafiny teknika Pitikafo